aza manelitsao ato amin'ny pejiko fa tonga de baibay. Mety mbola tsy baibay nareo satria mbola manana fanantenana hoe ihaino ihany nareo indray andro any de tsy ataoko baibay avy hatrany fa esoriko fotsiny ilay commentaire miteniteny foana matovy voafafa ny commentaire nareo de miteniteny foana ninona tombontsoa tanisainareo momba ny régionalisme fédéralisme sy ny tariny omeo anankiray ako izay tsy vitany état unitaire décentralisé ao daholy ireny tombontsoa anaovanareo marketing ireny fa efa nazavaiko teo hoe inona ny antony tsy safidianana an'ireny état misaratsaraka ireny no le hoe égocentrisme ny population malagasy izay mbola infantile to pubertaire tsy mbola afaka mandray fanapa-kevitra irery de avadika areo le izy tsy haiko hoe mamaky ve nareo sa mihaino nareo sa inona de avadika areo de lazainareo fa ny tianay teninina indray de hoe tsy tianay androso ny faritra ka aza mba ato amin'ny pejiko no miteniteny foana esory ihany ny attaque personnel tanisao omeo tombontsoa anankiray any fédéralisme sy ny régionalisme sy amin'ireny état misaratsaraka mampisara-bazana ny malagasy reny aho izay tsy vitany état unitaire décentralisé. Le état unitaire décentralisé manome fahefana ny any amin'ny faritra any amin'ny toerana misy azy fa ny question de sécurité tompoko dia tsy maintsy tatana ny fohy be ny sécurité manerana ny nosiny resahako fa tsy ny sécurité ao amin'ny commune misy anareo fotsiny efa manazava efa manome ny argument zako fa tsy le argument no henonareo fa avadika areo le izy fanelezana tsao de fafaiko ny commentaire nareo de ozy izy ny sasany hoe état décentralisé foana nandra manatray mbola tsy nisy décentralisation zany teto inona ny antony mahatonga ny tsy fisiany décentralisation satria misy contradiction BDB afaka trandrahana ao anatin'ny lalàna mba anakanana ny fampiarana izany décentralisation izany contradiction BDB ao amin'ny lalàna malagasy izay tsy ny fanarahantsika malagasy fa zavatra napetraky ny mpanjanaka teto amintsika mba hitazomany ilay rafitra maty efa omeko ny argument hoe inona ny antony isafidiananay RCR ny état unitaire décentralisé de tsy le argument no ezahanareo déconstruisena le argument ezahana déconstruisena hoe tsy mety zany eritreritra reo zany fa satria inona tsisy contradiction ave ao amin'ny lalàna contradiction anankiray ao amin'ny lalàna fidina ve ny lehibe paritra sa tsy fidina ny chef de région voasoratra ao amin'ny lalàna fa fidina inona nefa no afaka nataony zareo noho io contradiction misy ao amin'ny lalàna io namoaka didi ny HCC didy tsy azo ivalozana hoe mitovy ny asan'ny chef de région sy ny gouverneur fa ny gouverneur de tendrena ny HCC zany afaka mamoaka didy tsy azo ivalozana izay le contradiction resahanay de lazava tsy misy contradiction zany lazava tsy contradiction zany raha ohatra ka anohitra ny hevitray hoe ny antony tsy mahatonga ny décentralisation tanteraka de noho ny contradiction ao amin'ny lalàna de tsy izay no iadinareo hevitra fa mamoriporina manelitsao ao anatin'ny pejiko ao nareo fa faiko ny commentaire nareo lazao raha hoe tsy contradictoire zany ny gendarmerie izay napikaikaiky amin'ny vahoaka malagasy tamin'ny tolona farany teo nisy anakiraiky nandoro volom-behivavy hatramin'izao mbola tsy fantatra na nahazo ny saziny le olona iny de tamin'izany retraretra nikikika hoe foanontany gendarmerie io fa manararoatra ny fandangolangona malagasy izy dia niverina teo ihany aoka aloha azava fa ny RCR tsy mieritreritra hoe tokony fafana ny gendarmerie ny hevitry ny RCR de tokony averina ny ministère ny intérieur ny gendarmerie ohatra fa tsy entité mitokana io baikon'olo tokana ny antony mahatonga ny tsy fandriampahalemana any aparitra dia misy an'io rafitra maty be contradiction be io de mivangonga ao amin'ny fanjakana fohy be ny mpitandro filaminana sy ny olona izay natao hiaro ny sezany zareo vokatrilay contradiction hoe tsy ny ministère de l'intérieur no mibaiko ny gendarmerie fa
entité hafa. Ka ilay contradiction rehetrarehetra misy eo amin'ny lalàna no mahatonga an'ilay hoe décentralisation voasoratra fa tsy ampiarina. Fa tsy hoe efa nisy décentralisation teto, mbola tsy nisy teto décentralisation. Ary nareo rehefa miresaka décentralisation matetika dia décentralisation ara-bola ihany. Tsy ny vola no mampandroso ny firenena fa ny olombelona. Ny olombelona no mila beazina voalohany aloha zay vao mandroso isika. Fa tsy hoe ome vola fotsiny daholo raha koto sy rabe ome vola daholo koto zafy sy leksisy dia samy mihinana kely. Ka ilay argument pourfouille hoe diso, pourfouille hoe tsy mety fa aza mamoriporona atao amin'ny pejiko ato. Sady pejiko ty tsy manana devoir i-justifier aminareo mihitsy hoe maninona no fafay commentaire anareo dia maninona no bloqueko ianareo. Tsy manana devoir i-justifier an'izany satria profil Facebook personnelako ty. Tsy manana andraikitra eo amin'ny fanjakana ka hoe tsy maintsy hoenoko daholo ny vavanareo ketraketra, vavanareo manopa, vavanareo tsy mazaka fanehonkevitra. Tsy voatery hiaino an'ireny tsy voatery hamaky an'ireny ary tsy voatery hamaky an'ireny ny mpanaraka ny pejiko. Tsy manana andraikitra hiaino anareo aho. Tsy mpiasa-panjakana aho akory. Angamba na mpiasa-panjakana ary aho dia misy andraikitra mitokana ny fiainonanareo fa tsy hoe izao mpiasa-panjakana ketraketra izao dia tokony hiaino anareo. Ny antony mbola iresahako dia mbola manantena hoe hiaino ny sofinareo. Zay manatsofina aho ka hiaino. Maninona no état unitaire décentralisé satria mbola égocentrisme zaza pubertaire ny égocentrisme ny fiarahamonina malagasy. Inona no ilain'ny état fédéral, ilain'ny état régional, reny état misaratsaraka ireny manana mpitondra misaraka manapa-kevitra feno ireny dia égocentrisme adulte. Mbola tsy tonga amin'ny égocentrisme adulte isika ka izany mahatonga ny hoe mbola tsy fotoanan'izany zao. Inona mahatonga ny décentralisation mbola tsy nampiarina teo amin'ny firenena dia satria feno contradiction ao amin'ny lalàna. Izay tsy nifanarahantsika malagasy. Tsy isika malagasy no nifanaraka tamin'io lalàna mipetraka ao Madagasikara io. Zay no edivanay hoe mba lalàna ifanarahan'ny vahoaka malagasy mba olo-kendry maneraka ny Madagasikara no manapa-kevitra ho an'ny vahoaka malagasy izay mbola manana égocentrisme infantile to pubertaire. Les contradictions ao amin'ny lalàna no antony tsy mampipetraka ny décentralisation ary tsy mbola nisy décentralisation zany eto. Chef de région fidina fa tamy avy any ny HCC miaraka amin'ny didy tsy azo ivalozana dia manendrinendry ny atao hoe gouverneur izay mandray ny andraikitry ny chef de région dia tendrena. Satria le HCC dia mamoaka didy tsy azo ivalozana fa efandry zareo izany. Zareo nefa ny tsy voafidim-bahoaka. Ary ny haute cour de justice ihany koa mbola tendrena. Le olona natao hitsara an'le mpanatanteraka mbola tendrena. Tsy vitany hoe mila fankatoavana avy eo amin'ny Assemblée nationale vao azo traitena ny dossier momba ny olona ambony eo amin'ny firenena fa mbola mila tsarainy fitsarana tapony HCJ dia mbola tendrena ihany koa reo. Tendren'le mpanatanteraka. Contradiction. Olona mitsara anao ve dia tendrenao? Mpampianatra ve no asaina manome noty dia le mpianatra no manendro hoe izy le mpampianatra. Dia le mpianatra amin'io no manome vola an'le mpampianatra. Mamahana vola an'le mpampianatra. Tsy lazaina akory ny carburant hoanin'ireo isam-bolana amina million d'ariary. Sa nareo te hanana an'izany? Te hahazo an'izany nareo? Zany ny antony edivanareo alao izarazarao le vola. Zay le izy. Tsy vola ny décentralisation. Fa ny décentralisation dia manome fahefana ilainy any amin'ny faritra mba entiny mampandroso ny faritra misy azy. Esorina daholo zany le contradiction rehetra. Dia
décentralisena ny point clé rehetra ilavana décentralisation sahala amin'ny fanamboarana passeport, ny fakana copia, ny fakana fanaovana mutation ana automobile, ny zavatra rehetrarehetra ilavana décentralisation. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fanabeazana. Ny mpianatra malagasy dia mila mianatra ny arena misy ao amin'ny toerana misy azy, satria possible be hoe hijanona eo amin'ny toerana misy azy foana ny citoyen lambda mandra-pahafatiny. Donc izy tokony malala ny arena misy eo amin'ny toerany sy ny kolotsaina misy eo amin'ny toerany. Zay le décentralisation, ny fanabeazana fa tsy resa-bola irery, tsy fizarana vola ny décentralisation.